manao antsova amin'ireo tompony andraikitra isany ambaratonga ny mponina ho ilaka ka amin'izao fotoana izao satria miaina ao anatin'ny ezina izy ireo eo ny tsy fisian'ny jiro mazava ho azy tsy manana rano fisotro madio ihany koa ireo mponina ny ilaka ka raha araka izao fanazavana izao. Misy olona tokoa ny ilaka mikasika ny jiro ary tena mikaikaina ny vahoaka miaina anatin'ny tsy fandriam-pahalemana satria io tanàna nandoha ilaka io dia mazava tsara fa tanàna izay anisan'ny ahafantarany izao tontolo izao any Madagasikara noho ny fisian'ny safira ao anatiny. Misy étranger be dia be ao thaïlandais, sri lankais izay miaina ao anatin'ny tanàna io nefa amin'izao fotoana izao dia sahinana izay tsy izy ny vahoaka noho ny tsy fisian'ilay jiro. Eny fanadiany rano fisotro aza dia misala amin'izay koa ny fijalian'ny vahoaka. Voalohany indrindra aloha dia efa ela tokoa fivoahan'izao fa angambany efa ataontsika efa nanomboka tamin'ny efa 7 taona lasa angambany dia efa nangataka ny commune zany agny Andohandakaka satria efa mafentsepetsy fa misy fokotany eo vao am'raiky amby folo zany manodidina eo Andohandakaka io zany hoe ny mponina ao Andohandakaka zany efa mihoatra lavitra ny commune mponina ao amin'ny commune Rampira nangataka an'io zahay tsy fantatra aloha zany zay saka ny hatramin'izao aloha fa raha miresaka moraty zany dia efa mafentsepeta tsara zany amin'ny mahatokony hakominan'ny Andohandakaka hatramin'izao zany tsy fantatra zay sakana aloha any amin'ny ambaratonga any ambony any zany mahatonga anazy mbola tsy nome commune hatramintsika an'izao.